Tafiakatra ho 4,7 ny isan'ireo olona lava noho ny Covid-19 eto Madagasikara hatramin'ny nidirany VALANARETINA teto Madagasikara tamin'ny volana Martsa 2020. Niampy telo indray ireo namoy ny ainy no malalaka misy raha nitatra navoaka ny aino amanjerim-panjakana Androany Zoma. Mbola misy ihany koa ireo tranga Vaovao na dia efa hita ho inena aza izany. 270 no isan'ireo voamarina fa mitondra ny tsimikaretina ny alakamisy teo tamin'ireo fitiliana 520 natao. 4,7 isan-jato araka izany tamin'ny fiabon'ny VALANARETINA. Mbola ny eto amin'ny faritra Analamanga no ahitana ny marary betsaka indrindra satria ny raika amin'ny 30 amin'ireo tranga Vaovao dia avy eto Analamanga avokoa, 4 tany amin'ny faritra Atsinanana, iray tao Alaotra Mangoro, 3 tany Matsiatra Ambony, 2 tao Boeny ary iray tany Bongolava. Mbola misy marary 7,20 anatin'ny fahasarotana amin'izao fotoana izao, 7,20 kosa ireo voalaza fa sitrana tamin'ny alakamisy. Mbola antotanisa tsy feno fa vonjomaika hatreto no navoaka ny avy ao amin'ny foibe ny programan'asa momba ny fanaovam-bakisiny ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Raha nitaritra nataon'ny tompon'andraikitra dia mihoatra ny 4,9 sy iray hetsy ny isan'ny fatram-bakisiny lany nandritra izay 4 herinandro nanaovana vakisiny izay. Izany hoe ny 4,75 isan-jaton'ireo vakisiny 5 alina sy 2 hetsy no afaran'ny fitondram-panjakana malagasy. Nandritra ny 2 herinandro farany no tena tonga maro ireo olom-pirenena nanao vakisiny an-tsitrapo. Somary niisatra ny fanaovam-bakisiny nandritra ny 4 herinandro voalohany. Raha ny antotanisa dia zara raha 7,7 alina ireo tonga nanao vakisiny herinandro 4 voalohany. Nahatratra 4 sy iray alina sy iray hetsy izany ny 2 herinandro manaraka. Tsy niova mihitsy hatreto ny hevitry ny Filohan'ny Repoblika manoloana ny vakisiny, hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra tenin'ny Governemanta Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Notsindriny sy naveriny fa tsy nanao vakisiny antsokosoko no sady tsy mbola nieritreritra ny hanao vakisiny hatreto ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tsy taratasy fanamarinana fanaovam-bakisiny no nentin'ny Filoha Rajoelina niditra any Soisa izay toeram-ponenan'ny vady aman-janany sy nandalo tao amin'ny faritra ny vondrona Europeana ho hiatrany ny mpitondra tenin'ny Governemanta. Mahatafiditra any Suisse na any Europa, ny taratasy fanamarinana fa nahavita fitiliana PCR ny mandeha iray ka miiba ny valin'ny fitiliana natao azy hoy Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Nasehony teo amin'ny fahitalavitra mihitsy moa ny taratasy milaza fa ny talata 15 Jona no natao fitiliana ny filoha ary io andro ihany dia nivaly izany fitiliana izany. Naverina ny nalefa tamin'ny fahitalavitra ihany koa ny ampahany fanambaran'ny Filohan'ny Repoblika izay milaza fa tsy mbola nanao vakisiny ary tsy mieritreritra ny hanao vakisiny hatreto fa ampy nanasitrana azy sy arovany tenany sy ny vady aman-janany ny CVO+.